araka izany samy nanana ny nintina nanamariana ny famaranana fampelezan-kevitra ireo candidat amin'ny rahalahy efa nina fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ho an'Andriamatoa Robinson Jean-Louis dia teny amin'ny Coliseum teny Antsonjombe no ny fanome fotoana tamin'ny ataontsika hoe mpanarady azy ny tenany tao anatin'izany no nanatanterahany lahateny entitra nefa maneho fahavononana amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny zoma ho avy izao. Tsy natateraka ary nangorom-potsiny teto amin'ny Coliseum Antsonjombe androany nandritra ny faradoboky ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat Jean-Louis Robinson. Ireo rehetra nandray fitenenana teto dia nilaza fa efa nitarika tamin'ny fihodinana voalohany candidat Jean-Louis Robinson ary manantena ny metrahan'ny malagasy fitokisana indray amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay ataony zoma 20 Desambra ho avy izao. Betsaka ny atoko sy ny fikambanana miara-dalana amin'ny havana sy ny ankola-firavalmanana izay mitambatra ho iray ao anatin'ny vondrona politika malagasy. Hoy ny Dr Jean-Louis Robinson. Alohan'ny anomezako fitenenana andreo miaraka amiko vitsivitsy amin'ireo raha tafiditra amin'ny voalohany no président Marc Ravalomanana dia izy miteny raha tsy tafiditra izy manefaly izy te hiteny dia mahazo miteny koa zay tiany hidirana. Mampafantatra izahay fa raha reo mijerena sy mikajikajina tsy mety ho resy isika. Miadiniko teo vahoaka marobe tonga eto Antsonjombe. Ohatra somary tery ihany ty Antsonjombe ty raha misy adiny dia mialatsiny za efa milaza oray aman-dreny tsy mila disadisa fa manao antsoavo zahay ho an'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao manomboka any amin'ny ministère ny intérieur ka zay te hikarakara an'ity fifidianan'ity chef de région, chef de district, maire, président ny fokotany alao alalaka amin'ny fifidianana fahaiza-teriterena vahoaka malagasy. Candidat maro no miara-dalana amin'ny candidat Jean-Louis Robinson, anisan'ireny Sylvain Rabetsaroun, Clément Lavalson, Rachema William, Général Camille Vital, Sylvain Rabetsaroun, Radjemson Rakotomaro, Noelson William, Sarah Georges Rabearso. Candidat roa farany ireo izay samy naneho ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny latsabato izay ho toto-saina ny zoma ho avy izao. Izany statistika misy, izany statistika mipetraka eran'ny faritra rehetra. Any tanana tsony ny eto Antananarivo fa tena any amin'ny 90% raha ny eto Antananarivo. Kiondalana lehibe ary kinanoavin'ny firenena ny latsabato ho toto-saina ny 20 Desambra izao ary ilaina ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena. Io kosa ny nambaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ny fidirana mivantana avy any Afrika Atsimo izay nataony.